ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voanso no masina ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Aniry havako lahady trinité alahady farany amin'ity volana may ity izay ibanjina antsika sy amaramparana antsika ny loahevitra manao hoe mampahery ny fanahy masina. Ny sampanatonora kristiana ry havako no hitarika antsika ny amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Melohan'izany indeha ataontsika ny hira amin'ny tanany firaisana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisan'ny fanahy masina ho fiderantsika an'Andriamanitra dia andeha ho vakintsika ny Salamo 3:1. Salamo 3:1 ny andininy voalohany hatramin'ny 4. Salamo 3:1 ny andininy voalohany hatramin'ny 4. Rehefa hita dia ho vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko, misaorany anara-masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adininao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny hainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona ny famindram-po sy ny fiantrananao. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra. See
raky ivavakontsika ry havana. Ry rainay tsara indrindro, mbola velom-pisaorana ny anaranao izahay, nanomezanao anay indray izao tombonandro izao. Izay andro hiderana sy ankalazana ny anaranao. Misaotra noho izao fotoana izao, misaotra noho ny hery sy tanjaka izay natafinao anay. Fanay masino, angatahanay ianao, ameno ny fonay, ahaizanay hibanjina anao tokoa, ary tena hifantoka izahay ny amin'izao fotoana rehetra izao. Tianay sy maminay indrindra tompo ny anakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe Rainay izay any an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io ny sahaza ho anay, ary mamelany elikay, tahaka namelanay izay memoka taminay, ary iza mitondra anay ho amin'ny fakapanay, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoanany ankizy sy ny tanora isika dia mangataka ny ankizy rehetra mba hitsangana sy ny tanora. Andeha ataontsika ny hira fahavalo sy valonjato ny andinin'ny voalohany. Hira fahavalo sy valonjato ny andinin'ny voalohany. Thank you.
Iaraka ivavakisika. Ry Andriamanitra rainay eo izay any an-danitra. Misaotra anao izay efa omenao fotoana mbola afaka ampitombo ny fahalalana ianao. Manatrefeny fanahy masinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andeha hosikavantsika ny baibolitsika ao amin'ny Jaona. Filazantsara araka ny Jaona toko 2:12 dia ny andiny 9:40. Jaona toko 2:12 ny andiny 9:40. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka isika. Averiko kely izy teo Ary izao angataka amin'iray. Ary izao Jesosy io angataka amin'iray. Andriamanitra io. Ary Andriamanitra hanome anareo mpananatra mba ho eo aminareo mandrakizay. Inona ilay mpananatra? Andenge arahantsika ny tantara I Ravo zazavavy kely 4 taona mipetraka any ambanivohitra lavitra be. Tena any ambanivohitra mbola tsisy fiangonana, mbola tsisy fivavahana izany akory. Indray alahady ary andeha tsy maintsy hamonjy tanan-dehibe Ravo sy ny reniny. Dia lasa izy mianaka nandeha mamakivaky tanimbary mandeha any anaty ala miakatra tendrombohitra. Dia rehefa reraka Ravo dia hoe miteny amin'eny izy, neny reraka dia baben'ny reniny izy. Rehefa tamin'ny 10 teo ny andro nandalo tanàna zareo. Nandalo tanàna zareo, ary rehefa nandalo tanàna dia naheno feo ohatrany mihira i Ravo. Mba velao ny zaza anantona ire, fa ny toazy ny fanjakany iray. Dia taitra Ravo, fa ino izany feo izany? Neny ohatrany misy hira izany. Izy mahazazana azy dia faly ery izy vao maheno hira, ka tsy tanany fa lasa izy nitady hoe avy aiza ary izany hira izany. Dia farany izy hitany ilay izy, fiangonana manao fotoam-pivavahana ohatrantsika izao, ary tena mifanojo indrindra tamin'ny fotoana sakramentany batisa. Dia lasa Ravo niazakazaka anakeo amin'ny varavarana dia nitsikilo teo izy. Dia hita amin'ny pastera izany mametraka tanana amin'ilay zaza atao batisa. Dia ozy Ravo mantsy an'ilay dekona teo amin'ny varavarana. Fa maninona no apetraka lemana ny lohan'io zazakely io? Fa maninona lemana ny lohan'io zazakely io? Tsy marary ve io? Tsy lena ve io? Jereo ngefa mitomany izy Dia ozy izy le dekona, tsy marary io, tsy mampanina anazy akory io, sady tsy mangatsiaka akory io. Fa vao mainka ary mampahery sy manampy azy io, satria mitafy an'i Kristy izy sady mandray amin'ny fanahy masina. Ay ve ozy Ravo, sady lasa izy satria tsy fantany akory izany. Dia lasa izy toy ny dian'izy sy ny reniny, mbola tsy lasa lavitra akory dia nieritreritra izy mampahery. Neny ndao tsika asianao hiverina, fa za koa mba te hahery tahaka an'ilay zazakely teo. Dia faranantsika eo ny tantara. Raha nanaraka ny tantara isika voateny tao anatin'ny tantara dikan'ilay hoe mpananatra teo. Ilay mpananatra dia mpampahery na ihany koa hoe mpanampy. Eo amin'ny batisa no andraisantsika io mpananatra, mpampahery na mpanampy io, izany hoe ny fanahy masina izany. Hitanareo io fanahy masina io na io mpananatra antsika io
ny tena amintsika foana manoro atsika ny zavatra rehetra, ny lalana tokony ataontsika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tahaka ny Ravo rehefa naheno izy hoe mampahery dia nieritreritra izy hoe tena mampahery, tsy hoe mampahery satria izy mbola zaza, tsy fantany akory hoe inona le hoe mampahery fa ny fisainany izany mety hoe mampatanjaka anazy satria izy reraka dia mibaben'dreniny teo. Fa le mampahery resantsika eto nitarika antsika io fanahy masina io mba handeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra hankatoa ny sitrapon'Andriamanitra, hankatoa ny didin'Andriamanitra izay anarantsika ankizy ao amin'ny sekoly Alahady. Nareo ve efa mba naheno an'io fanahy masina io miteny aminareo? Miteny amintsika io fanahy masina io andenge tia misy ohatra anankiray. Nandeha neny dia adinoneny teo ambony latabatra misy mofo. Misy mofo maromaro zany teo ambony latabatra. Dia ianao misy feo ohatrany miteny aminao hoe tsy mahazo maka io mofo io raha tsy miera amineny fa mangalatra izany. Izay feo izay indrindra le feo ny fanahy masina, ilay feo ny mpananatra, ilay feo ny mpampahery miteny amintsika. Dia ny angatahana amintsika ankizy sy tanora zany, enoy fa misy feo fanahy masina mitarika antsika foana mba andehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina. Andeha hivavaka ary isika. Fanahy masinao, misaotra anao zahay, fa nampianarinao fa hay ianao mampahery anay. Manaiky izahay ny hotarianao, ny haino ny bidikao, mba hahaizanay mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana, hahaizanay mandova ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Iaraka mamaky sy amin'ny teny soratra masina isika. Sokavantsika amin'ny baibolitsika ao amin'ny Genesis toko faha 1:20, Genesis toko faha 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Genesis toko faha 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Rehefa hita izany dia vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Ny tany manontolo dia nampiasa fiteny tokana sy voambolana mitovy, ary raha ny aingana avy any atsinanana ny olona dia nahita lohasaha tany amin'ny tany Sinara ka noho ny natao. Dia nifampiresaka izy ireo hoe andeha isika hanao biriky dia hodorana tsara, ary nataony solombato ny biriky ary nataony sonindrihitra ny godirao. Sady io izy andeha isika hanorina tanàna sy tilikambo ka hahatakatra ny lanitra ny tampony. Dia hanao izay ahazoantsika laza mba tsy helezantsika eny ambonin'ny tany rehetra. Dia nidina ny Tompo hijery ny tanàna sy ny tilikambo izay nataon'ny zanak'olombelona, ary hoy ny Tompo, indro firenena tokana ny olona sady iray fiteny izy rehetra, ary ity vao fiandohan'ny ataony, koa ankehitriny dia tsy misy azo sakanana izay kasainy atao na inona na inona. Aoka isika hidina ka
hidina ka eny no ampisavorovoroantsika ny fiteniny mba tsy hifankalalanteny izy ireo. Avy tao ny nampelezan'ny tompo azy ireo manerana ny tany manontolo dia nitsara tsy nanorina ilay tanàna intsony izy. Koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela satria tao ny tompo nampisoa vorovoro ny fitenin'ny tany rehetra ary avy tao ny nampelezan'ny tompo ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Hotoizantsika ny famakiana teny sokatra masina araka izay hita amin'ny epistily faharoa any Korintiana. Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo. Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo, andininy faha 1 ambin'ny folo hatramin'ny faha 4 ambin'ny folo. Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo, andininy faha 1 ambin'ny folo hatramin'ny faha 4 ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny tompo. Farany, ry rahalahy, mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Ny olona masina rehetra manao veloma anareo. Ho aminareo rehetra ny eny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Iaraka hitsangana isika isina amin'ny filazantsara. Vaky isika ny teny arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko faha 4:10, andininy faha 5:10 hatramin'ny faha 1:20. Jaona toko faha 4:10, andininy faha 5:20 hatramin'ny faha 1:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'iray, ary iza no mea anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hita ny nafatany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hamelanareo ho kamboty aho, hankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'iraiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no ho tiany raiko, ary izaho ho tia azy ka izy eo aminy. Ray masina, manamasinina ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola midehasaka lazanao ny Andriamanitra, mbola manome fotoananay hivavaka, sady mbola misaotra anao Andriamanitra satria manome anay ny fampianaranao Andriamanitra miaraka amin'ny soatra masina. Dia angataka aminao Andriamanitra mba ny fanahy masina hiasa anay Andriamanitra, mba handray izay fampianaranao zarainao androany. Dia angataka aminao Andriamanitra mba ny fanahy masina ny asa ny mitandrina koa izay torany filazan'ny saranao Andriamanitra. Dia mbola misaotra anao Andriamanitra ny an'ity vahoaka ty amin'arandray sy ny zanaka amin'ny fanahy masina. Amen.
mipetraka ny fiangonana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Genesisy 2:1 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny 5 zay efa novakiana tamintsika teo no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Tany am-boalohany dia ambaran'ny soratra masina eto fa ny ray fiteny ny foko rehetra ilazana ny firenena rehetra tamin'izany fotoana izany. Zany hoe mifankahazo tsara ny resaka, tsy misy mpandika teny fa teny iray no niombona ny olona rehetra izay miaina tetỳ ambonin'ny tany. Tsika tsy hijery hoe inona le fiteny fa ny resahantsika eto fotsiny dia mahitatsika fa nisy firaisan-kina, nisy firaisan-kevitra izay nataon'ireo olona tamin'izany. Ary rehefa mijery an'ity soratra masina ity tsika dia mahita fa ilay firaisan-kina tao anatin'ny olona dia nolavin'Andriamanitra, nosakanan'Andriamanitra. Nefa raha ny fomba fisainantsika, ozy tsika malagasy moa manana an'ilay fomba fisainana amin'ilay hoe fiombonana, dia ozy fitentsika hoe ny firaisan-kina no hery. Dia eto tsy nilain'Andriamanitra zany. Dikan'izay zany dia zao hoe tsy voatery ho marina mandrakariva ilay fomba fisainana hoe ny firaisan-kina no hery eo anatrehan'ny soratra masina. Ndao ary ho jerentsika fa naninona ary no lavin'Andriamanitra ny firaisan-kina nyreto olona ireto. Andriamanitra mandany ny firaisan-kina amin'ny fotoana sasany. Ny antony voalohany rehefa misy fiavonavonana. Rehefa misy fiavonavonana dia lavin'Andriamanitra ilay firaisan-kinan'ny olona. Tsy ilain'Andriamanitra akory ilay firaisan-kina. Ndeha moa iarahantsika rehetra mamaky ny eo amin'ny andininy 4. Ny andininy 4 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary roa izy andeha isika anao tanàna sy tilikambo atsika ka nanahirana nyreto olona ireto zany dia zao hoe sao dia mielitsika, sao dia hoe miparitaka eto ambonin'ny tanytsika, nefa isika te hiombona amin'ny toerana iray, te hiara hitoetra tsy hisaraka. Dia noho izany andaontsika anao tanàna anankiray, tanàna lehibe izay mahatonga antsika ho olona iray. Ary tsy zany ihany fa hanao tilikambo lehibe tsika izay mahatakatra any an-danitra ny haavony. Izay zany ny faniriana tao anatin'ny olona. Rehefa mijery ny soratra masina nefitsika ao amin'ny eo alohany, eo amin'ny 10 dia mahita fa nozarazarain'Andriamanitra araka ny foko ny taranaky Noa. Ilazana zany hoe tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra zany le hoe andao aloha tsika hipetraka amin'ny toerana ray tamin'io fotoana io. Raha teo eto izy miteny hoe mba hazahotsika laza. Ny tanjona zany dia zao hoe mahazo laza. Lamina nataon'ny olombelona manokana, ivelan'ny fikasan'Andriamanitra, ivelan'ny fandaminan'Andriamanitra zany no kasain'ireto olona ireto. Ary eto no ahitana zany hoe fiavonavonan'ny olona voalohany ka nieritreretany fa rehefa manao zavatra izy, rehefa mahavita zavatra izy dia tsy mila n'Andriamanitra. Tsy mila n'Andriamanitra fa izy ihany no vory, izy samy izy ihany no fampidinika, izy samy izy ihany no mieritreritra izay tokony ho ataony. Tamin'izany fotoana tokoa manko dia nivavaka tamin'ny kintana sy ny volana ny olona. Rehefa mivavaka amin'ny kintana sy volana izy dia nieritreritra hoe io tilikambo na io toro izay ataon'io dia nieritreritra izy hoe iriny volana, iriny kintana. Dia rehefa tonga ny alina dia hiakatra eny amin'ny volana ho eny amin'ny kintana isika, hijery ny kintana sy ny volana
dia mba tahaka ny ahoana re zany hoe maizina mirehatra kintana sy mazava volana. Zany zany ny fomba fisainan'ny olona. Ny fivavahana tamin'ny kintana sy ny volana nefa tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Ity hetsika sy fikasana tao anatin'ny olona reto zany dia mieritreritra izy hoe ho ataony na dia tsy mila an'Andriamanitra sy tsy araka an'Andriamanitra azy. Izay no antony nahatonga an'Andriamanitra nanda ity fananganana tilikambo ity. No lavin'Andriamanitra zany satria sady ho fitadiavana laza ho an'ny tenany no fanoherana ny fikasan'Andriamanitra. Ry havana, indrandray koa dia mety mitranga eo amin'ny fiainantsika zany. Mety mitranga eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Mety mieritreritra ny olona. Ary fomba fisainantsika raha teo ny mieritreritra hoe tsara ny firaisan-kina. Tsara inona zao ny olana raha mirahintsika. Inona ny olana raha mitambatritsika. Inona ny olana raha miombona amin'ity zavatra anankiray ity isika. Ny olana dia izao. Rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa tsy mifanaraka amin'ny lamina napetrak'Andriamanitra, rehefa mifanohitra amin'ny fikasan'Andriamanitra ilay fiombonana, dia tsy eken'Andriamanitra zany. Lavin'Andriamanitra na inona karazana fiombonana izay mikendry fanoherana na fialana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay no nahatonga nyity fanorenana tanàna sy fanorenana tilikambo ity tsy tanteraka. No lavin'Andriamanitra zany, ary tsy neken'Andriamanitra. Azany no tokony ho eritreretintsika rehefa miombontsika. Ny fanontaniana tokony hipetraka mandrakariva dia zao hoe izao fiombonantsika, izao fikasana izay ataontsika izao, araka ny sitrapon'Andriamanitra ve sa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra? Rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dikan'izay dia lavin'Andriamanitra na dia vita aza. Indray tokoa mako mieritreritsika hoe rehefa misy zavatra eritreretina ho atao, rehefa vita iny dia terentsika ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy zany nefa ny marina, mety ho vita tokoa io fa saingy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa eto moa dia tena tsy tanteraka mihitsy fa no lavin'Andriamanitra. Ny antony mbola ny olona rehetra teo ny ray fiteny. Satria ny ray fiteny ny olona dia moramora amin'ny olona zany ny teny hoe vita foana io na tsisy an'Andriamanitra azy. Ary zany no manahirana indraindray rehefa miombontsika ka misy zavatra vita eo dia ozintsika hoe ankasitrahan'Andriamanitra io. Tsy voatery ho zay. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fiarahantsika midinika, ny eritreritra ary nanatanteraka zavatra anankiray nefa tsy araka ny sitrapony. Izay araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany no eken'Andriamanitra amin'ny asa rehetra izay ataontsika. Ary zany tokony ho eritreretintsika mandrakariva hoe any anatin'ny tokantrano misy atsika, eo amin'ny fiombonana izay misy atsika, ao anatin'ny sampana. Rehefa mieritreritra tsika, misy manontany ve hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve zany zavatra kasaintsika izay sy ho ataontsika zany? Fa ny takiany soratra masina dia zao hoe izay araka ny fikasan'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany no eken'Andriamanitra. Maika fa eto tsika mahita hoe manda ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny olona ny amin'ny fivavahany tamin'ny kintana sy ny volana ary ny fiavonavonana tao am-pony, ka nieritreretany fa mila laza ho an'ny tenany izy fa tsy mila laza ho an'Andriamanitra. Rehefa mijery ny teny nataon'i Jesosy Kristy isika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona, ndao moa jery antsika ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko 4:10, ny andininy 5:10. Iarahantsika rehetra mamaky ny andininy 5:10 amin'ny anaran'ny Tompo. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ny fiavonavonana amin'Andriamanitra dia mariky ny tsy fitiavana an'Andriamanitra. Ny fitandreman'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra
dia ny faneken'ny olona ny teny izay ambaran'andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra dia tokony manaraka ny olona izay tian'Andriamanitra. Raha ohatra ka misy olona zany tsy tian'Andriamanitra na dia miteny azy Andriamanitra, dia ny fomba izay hanoherana n'izany tenin'Andriamanitra izany no ao an-tsainy, ary zay fanoherana n'Andriamanitra izay no ataony eo amin'ny fiainana. Ary zany no mahatonga an Jesosy Kristy eto nanome ny fanahy masina. Nomena ny fanahy masina ny mpianatra. Nomena ny fanahy masina ny mpianatra Kristy. Hiara-monina aminy, hiara hipetraka eo aminy. Eo amin'ny 9:40, filazantsara araka ny Jaona, 4:40, iarahantsika rehetra mamaky ny 9:40 amin'ny anaran'ny Tompo. Io mpananatra io fanahy masina izay nomena antsika, hipetraka amintsika, hiara-monina amintsika mandrakizay io no mampahafantatra antsika ny sitrapon'Andriamanitra. Io no mampitamberina ao an-tsaintsika hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve zany kasainao atao zany na tsy. Ny fampianaran'ny fanahy masina izay omena antsika no mahatonga antsika hieritreritra hoe izao fikasana ataoko zao dia tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Na io fanahy masina io koa no miteny amintsika hoe izao fikasana eritreretiko ho atao zao mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izao ary, raha misy olona miasa satria nanana fikasana izy dia nitanterahany fikasany, nefa vita le izy na dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra azy, dikan'izay dia zao hoe vita tsy araky ny izay ankasitrahan'Andriamanitra zany. Jereo tsara fa ambaran'ny soratra masina eo ihany, ambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny 7:70 araka ny filazantsarany Jaona. Ahoana ny filazany azy eo? Ambaran'i Jesosy Kristy mazava tsara eto hoe ilay fanahin'ny fahamarinana dia tsy azon'iza ho raisiny, fa iza ihany no afaka mandray azy. Isika ny mpianatra Kristy ihany no afaka mandray ny fanan'Andriamanitra mba hahafahan'io fanan'Andriamanitra io mitarika antsika ho amin'ny fahamarinana. Zany hoe ho amin'izay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifanaraka amin'ny sitrapon'ny Kristy. Raha misy ny zavatra izay ataontsika zany tokony ho araka ny baikon'ny fanahy masina, fa tsy ho amin'ny fiavonavonana, tsy ho amin'ny fitadiavana laza mo filazan'ny Genesisy azy, fa ho araka ny fitarihan'ny fanahy masina, fa tsy ho amin'ny fieverantena ho mahavita zavatra tsy misy an'Andriamanitra. Ampianaran'ny soratra masina atsika zany dia zao hoe raha mieritreritsika hoe iombona, hanana firaisan-kina, tsara zany. Any amin'ny bokin'ny epistily aritsika amin'ny Koritianina teo dia mahita antsika ny tenin'ny Paoly apôstôly miteny hoe miraisa saina. Takina mihitsy ny ananana firaisan-tsaina. Fa io firaisan-tsaina io tsy hoe miombona fotsiny, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ao anatin'ilay fiombonana, ny zavatra izay ho tanterahanao dia izay araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany. Zavatra faharoa ampianaran'ny soratra masina antsika eto dia izao: nolavin'Andriamanitra ny firaisan-kina, fa inona no antony? Ny antony faharoa dia izao hoe rehefa te hamindra fo amintsika Andriamanitra, rehefa te hamindra fo amintsika Andriamanitra dia tsy eken'Andriamanitra io, lavin'Andriamanitra ny firaisan-kina antsika amin'ny fotoana sasany. Ndao ary ho jerentsika iverina any amin'ny Genesisy tsika, Genesisy 2:40, Genesisy 2:40, ny 7 sy ny 9. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany. Aoka isika hidina.
mahitsika eto nidin'andriamanitra rehefa nidin'andriamanitra dia hamantatra hoe inona marina ny zava-misy ataonyreto olona ireto ary tsy vitan'izay ny soratra masina indrindra ny pentatioka rehefa miresaka le hoe midin'andriamanitra dia hijery andriamanitra hoe inona ny zavatra mampididoza amin'reto olona ireto ary zay no dikany hoe midin'andriamanitra io fidinan'andriamanitra io zany hijery hoe sao idiran-doza ireto olona izay no ariko reto andriamanitra nefa efa nanao fanekena taminao hoe tsy andringana ny olona nefa eto ny olona sady miala amin'andriamanitra no mamorona zavatra izay hitera-doza ho azy ary zay no nahatonga ny tsy fahatanterahan'ilay fananganana tanàna sy ilay fananganana ny tilikambo ao anatin'ny fanazavana ny soratra masina any amin'ny soratra masina hafa dia zao ny filazany hoe ity tilikambo ity a natsangana rehefa natsangana io tilikambo io a dia nisy rivotra ny fofofofo rehefa ny fofofofo ny rivotra dia nianjera io tilikambo io andeha moa zany no eritreretina hoe raha teo daholo reo olo reo dia zava-doza zany no nitranga ary zay no mahatonga le hoe andriamanitra te hiaro an'ilay olona satria andriamanitra te hiaro an'ilay olona miloza dia inona ny nataon'andriamanitra ho samihafa ny fitenin'ny olona ny tanjon'andriamanitra amin'izao fizarazaranin'ny olona araky ny fomba fiteny sy ny fiteny samihafa izao dia mba ahatonga ny olona ho voaro amin'ny loza ahatonga ny olona tsy hiraisaina hamorona zavatra izay mampididoza azy fa mba ahatonga ny olona hieritreritra hoe satria isika tsy mahaleo tena satria tsika tsy mahavita tena andao tsika hiaraka amin'andriamanitra ary zay no dika ny famondrapon'andriamanitra ny famondrapon'andriamanitra amin'ny olona dia andriamanitra mieritreritra hoe mbola misy zavatra tsara mbola misy zavatra andrasana amin'ny olona io a fa alohaloha tsy mbola haringan'izy ry havana ny soratra masina eto dia mampianatra antsika fa isika dia samihafa fiteny ny firenena samihafa dia moa tsika heritreritra tokoa hoe raha nitovy ny fitenitsika rehetra teto ambonin'ny tany raha mijery ny faharatsian'ny olona sy ny zava-doza misy eto ambonin'ny tany inona reny zavatra mety efa nitranga inona ny zavatra mety efa nitranga andeha ary ataontsika hoe mety mbola tsy ringantsika fa izao inona ny zava-doza mety efa vitantsika ho fanoherana an'andriamanitra mahasarotra ny fiombonantsika zany amin'izao a dia io fahasamihafan'ny fomba fiteny io eny marina fa misy an'le hoe mondialisation io fa izao mbola samy manana ny fitenintsika ary jereo fa arakaraky ny fahakazahotsika fiteny no hitombony ny faharatsiana eto ambonin'ny tany arakaraky ny hitombony fifakazahoan'ny fitenitsika no hitombony ny faharatsiana eto ambonin'ny tany ary zay no mahatonga an'andriamanitra manakana tamin'ny andro izay nananganana ny reto tanàna sy tilikambo ireto inona ary no ampianaran'ny soratra masina atsika ampianaran'ny soratra masina atsika dia zao andriamanitra mamindra fo amintsika andriamanitra mamindra fo amintsika andriamanitra te hitaonantsika ho amin'ny fankatoavana ny didin'andriamanitra rehefa handao ny mpianany Jesosy Kristy dia nambarany fa vetifety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahita satria velonao dia velona koa ianareo mandrakariva zany andriamanitra dia mieritreritra izay hananantsika fiainana hananantsika fahavelomana ny tanjon'andriamanitra raha nametraka atsika tetỳ amin'izao tontolo izao na dia eo aza ilay filana noho ny amin'ny ditratsika ny tanjon'andriamanitra
dia mijanona ho fahavelomana mandrakariva. Ka raha misy zavatra izay fantatr'Andriamanitra fa mety mampididoza eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelo, indrindra fanompiana, dia sakanan'Andriamanitra zany arak'izay azony atao. Zay tsy voasakana moa zany dia misy eny ihany. Ary eo no hieritreretana amintsika. Rehefa mandinika anitsika dia tafieritreeritra hoe ay tokoa zany ny fisin'ny fahasamihafan'ny fiteny. Dikany hoe fahasamihafan'ny fiteny dia fahasamihafan'ny fomba fisainana, fahasamihafan'ny fomba fijery, fahasamihafan'ny fomba fanao. Satria samihafa ireo dia sarotsarotra ny miaramonina. Sarotsarotra ny miaramonina amin'ny olona tsy mitovy fomba fijery, tsy mitovy fomba fisaina, tsy mitovy fomba mampanao. Dia ndao arytsika hieritreritra any anatin'ny tokantrano. Any anatin'ny tokantrano misy atsika andao moa zany hoe alaina sary an-tsaina hoe nitovy daholo ny fomba fijerin'ny ao an-trano. Manomboka maraina mandra-parivon'ny andro, isanandro. Dia inona reny zavatra nitrango anatin'izany tokantrano zany? Ary eo no ampianaran'ny soratra masina amintsika hoe ay zany amin'ny fotoana sasany ny fahasamihafan'ny fomba fiteny, ny fahasamihafan'ny fomba fijery, ny fahasamihafan'ny fomba fisainana, ny fahasamihafan'ny fomba fandraisana zavatra, ny fahasamihafan'ny fomba mampanao. Ampiasain'Andriamanitra reny ho fiarovana atsika mba tsy hirona any amin'ny fanaovana ratsy, ary anehoan'Andriamanitra ny famondrapony amintsika. Satria raha mitovy ny fomba fisainantsika, ny fomba fijerintsika, vetivety dia rava io fiarahamonina misy atsika eo. Ary zay no antony nahatonga an'Andriamanitra nizara ny fomba fisainany izao tontolo izao. Mampianatra atsika ny soratra masina fa misy famondrapon'Andriamanitra ao. Io famondrapon'Andriamanitra io anefa tsy mijanona hatreo amin'ny hoe eny rehefa zay ary aloha zay samy anana ny fomba fijeriny, samy anana ny fomba fisainany manomboka izao. Dia rehefa horaikitra zany ny fivoriana ato am-piangonana dia satria famondrapon'Andriamanitra ny fahasamihafan'ny fomba fijery dia andao ary tena ataontsika tsy mitovy. Tsia, jereo no nitranga tany amin'ny tany Korinto. Ny tany Korinto nitenenina mihitsy izy hoe miraisa. Inona ny antony? Ny fiangonana tany Korinto dia nanjakan'ny tsy fitovian-kevitra, fifandirana, fifankahalana, fitsitokotokoana. Dia zay no nahatonga ny soratra masina miteny hoe miraisa saina nareo. Ny antony dia zao: mila miraisaina ao amin'ny Kristy ny olona tamin'ny andro izay nanoratana ny epistily. Ny takiany soratra masina amintsika zany dia namindran'Andriamanitra fo isika, navelan'Andriamanitra ny helontsika tamin'izay tsy mety nataontsika mba hahafahantsika miraisaina ao amin'ny Kristy. Rehefa miombona zanytsika dia tokana ihany tanjona miraisaina ho ao amin'ny Kristy. Raha tsy miraisaina ao amin'ny Kristy ny olona dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany, ary lavin'Andriamanitra zany. Ary zany takiany soratra masina amintsika, takiany tenin'Andriamanitra amintsika, ny ananantsika firaisan-tsaina mandrakariva araka ny Kristy eo ambany fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Zay lay tsy ananan'izao tontolo izao, satria ilay fanahy masina ao anatintsika no mahatonga atsika hiray saina, hiray fo, hiray fomba fijery, hiray fiteny, hiray fomba fisainana. Ary rehefa miray sy miombona amin'ireo tsika dia atao ny asan'Andriamanitra. Ary rehefa atao ny asan'Andriamanitra dia vita ny asan'Andriamanitra, satria ny fanahy masina no mibaiko atsika rehetra amin'ny fanatanterahana izany asan'Andriamanitra izany. Zany ry havana no takiany soratra masina amintsika. Raha nizarazarain'Andriamanitra ny fitenin'ny olona tany amin'ny Genesisy, aty aoriana kosa
avery ny soratra masina itsika hoe mila miraisaina isika tao amin'Andriamanitra isika iraisaina iray fomba fijery mba hahafahana manompo an'Andriamanitra ary zay ndika n'ilay famelan-keloka averina amintsika ihany hoe ny famindrapon'Andriamanitra amintsika dia midika fa manome fotoan'Andriamanitra mba hahafahantsika miasa bebe koa azy ahafahantsika manompo azy bebe koa satria mila manana any Kristy isika ary mila miombona ao amin'ny Kristy. Andriamanitra mamindra fo amintsika fa ny adiditsika kosa dia ny miombona araka any Kristy. Eto am-pamaranana azy ampianaran'ny soratra masina isika fa lavin'Andriamanitra ny firaisan-kina amin'ny fotoana sasany rehefa misy fiavonavonana, rehefa misy fiheverantena ho zavatra, rehefa misy fikasana te hanao mihoatra noho izay nambaran'Andriamanitra tamintsika, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny didin'Andriamanitra, dia lavin'Andriamanitra ny fiombonantsika. Ny takiany soratra masina amintsika zany dia zao hoe iombontsika andao ary iombona eo ambany fitarihan'ny fanahin'ny fahamarinana dia ny fanahy masina zany. Zavatra faharoa ampianaran'ny soratra masina antsika eto dia zao hoe lavin'Andriamanitra ny firaisan-kina rehefa te hamindra fo amintsika izy. Ny firaisan-kina hanao ratsy, firaisan-kina hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra, lavin'Andriamanitra zany. Ary zany no mahasarotra ny zavatra sasany izay atao. Eny fa na dia misy tanteraka aza ny fanaovan-dratsy sy ny fiombonana hanao ratsy amin'ny fotoana sasany. Fa matoa ny avelan'Andriamanitra hitrangy ireny tsy dia tena mbola mampididoza antsika. Fa rehefa hitan'Andriamanitra hoe izao tontolo izao ny ray feo hanohitra an'Andriamanitra, Andriamanitra mahita fomba ahafahana mamparitaka indray ny firaisan-tsaina zany ny fiombonana ho amin'ny ratsy zany. Fa averin'Andriamanitra ho amin'ny fiombonana araka izay sitrapon'ny Kristy, araka ny didin'ny Kristy isika, fa izany no antony nahatonga an'Andriamanitra namindra fo sy namela ny helontsika. Engane, ny famindrapon'Andriamanitra izay nomeny atsika hanosika atsika ho amin'ny fiombonana, amin'ny firaisan-tsaina ary hitarika atsika ho amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ka hahavita miasany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana andeha isika hiaiky ny tsy fahamarinantsika eo anatrehany ka iombona amin'izao vavaka fifonana izao. Hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanamasino, no renesinay indray ny soratra masina. No renesinao nay ny teninao izay mitaona anay, mitarika anay ary mampafantatra anay ny sitraponao Andriamanitra. Fa ianao Andriamanitra mandany firaisan-kina izay tsy fanaraka amin'ny sitraponao. Firaisan-kina izay miivo amin'ny fiavinavonana. Rehefa mandiny teny izahay dia tsaronay tokoa ny avinavomponay. Fa raha mitaonao izahay amin'ny alalan'ny teninao hiely, hampiely ny filazantsaranao, dia maniry mandrakarivo izahay zarina mitoerana anankiray ary norenesina ihany koa ny teninao. Dia matsiaro teny izahay fa noho ny fitiavan-tenanay dia hahazo laza izahay indraindray. Ka manadino fa enao Andriamanitra no tokony homem-boninahitra amin'ny fotoana rehetra. Ny teninao mampafantatra anay fa ny fiombonanay dia tokony araka izay fikasanao Andriamanitra matsiaro aneho izahay.
fa ny sitrapona ihany no mampiombona anay ary tsy mieritritreritra akory izahay ny amin'ny fieveranao Andriamanitra anay ka ny fiombonanay dia no amin'ny fahafitantena ka tsy miankina aminao Andriamanitra matsiaro tsy tanteraka izahay ko mamindrafoary mamelany ilokay tompo ndiovy izay mba fampahotany eo anatrehanao ny fitarianao fanamasina no tokony hitarika any mandrakariva amin'ny fiombonana araka izany teninao izany ny eritreritra ny tenanay ho mahay mahavita ny tena ary mahatakatra mihoatra noho ianao Andriamanitra izahay ka ny hevitra ny heotra anao mihitsy ary ny fisainanay mamindrafo aminay Jiovy izay mba fampahotany eo anatrehanao fantatray anefa fa Andriamanitra te hamindra fo aminay ianao izany indrindra no mahatonga anao handany fiombonanay tsy araka ny sitraponao raha mijerenao dia hitanao fa ny fisainanay ny ataonay rehetra ny fikasanay dia mampidi-doza marina tokoa ho mamindrafo aminay tompo fa vao avokoa izay rehetra tsy nahatanteraka anay teo anatrehanao izay rehetra ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia mamindrafo aminay fa mandrakariva dia rehefa ho amin'ny faharatsiana tsy araka ny sitraponao dia toa hainay ihany ny ombona hainay ny mifanara-tsaina hainay ny mampitovy ny hevitray fa rehefa hanao ny sitrakao izay dia mizarazara ka no heverinay fa izany ny mety tompo malalo me firaisan-tsaina izay ka mamindrafo aminay ary ampitoero anatiny mandrakariva ny fanahinao hampiombona anay araka ny sitrakao ka isainy izahay fa izahay indraindray dia tsy mahay miainao anaty fahasamihafana fa no heverinay fa tokony hitovy hevitra aminay mandrakariva ny olona rehetra no heverinay fa ny hevitra ihany ny marina izay rehetra ataonay ihany ny mety ka na dia nampimenao fahasamihafana ary izay tena harena tokoa ho an'ny fiangonana ho an'ny firenena ho an'ny ankohonana tsirairay avy dia diso eo anatrehanao izay fa tsy mba nisaina izany fahasamihafana izany fa izay hevitra ihany no fantatray tompo malalo hampiombony ary izay araka ny sitrakao ny fananao masina hitoetra ao anatinay ka amin'izao sisa izao dia hamindra fo aminay ianao hamela ny elokay ianao ka hampiray anay amin'ny fanompona marina tokoa araka ny teninao sy araka ny sitraponao Andriamanitra na izay rehetra no heverinay ny tedavana laza ao an-tenanay izay no heverinay fa havitany ny tenanay fa tsy mila miankina aminao Andriamanitra izahay ny amin'izay no heveranay fa tsy mila ny famindraponao izay fa mahavita tena ny amin'izay rehetra tsy nahatsiarovany ny fiarovanao Andriamanitra fa indraindray rehefa tsy tanteraka ny fikasanay dia no heverinay fa nanadino anay ianao Andriamanitra mamindrafo ary mamelany elokay ry Andriamanitra arainao tianay ianao ko mamindrafo aminay ry Jesosy Kristy ilay efa mitondra ny elokay rehetra teo amin'ny hazo fijaliana Jiovy avoko ny tsy fahamarinanay ry fanamasinao azavao ny sainay ka fa fony fahotanay rehetra teo anatrehanao fa taminao dia taminao tompo ny nanontany ary izay ratsy teo anatrehanao no efa nataonay na tamin'ny fiteny na tamin'ny fihetsika na tamin'izay no eritreretinay na izay rehetra naleny tongotray na nataon'ny tananay maro izay rehetra nataonay tsy fanaraka tamin'ny sitraponao iny tsy voatanisanay eto izany fa matoko izay fa no ny asan'ny fanahymasina ilay mifonao any amin'ny fitarainana tsy azo tononona dia handray famelan-keloka sy famindrapo izahay fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany ilay oembonahitra miaraka amin'ny ray sy ny fanahymasina hatramin'ny taloha-indrindrika ho mandrakizay amen ataontsika ny ravoalahatra hany mafisantsika ny fonana 5:7 sy 13.
dia hitsangana isika andray ny teny famelan-keloka izay atolotry ny tompo atsika. Hoy ny tompo, dia ho fafazoko rano mady ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalitoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary ny fanahy vaovao no atako anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Bara amin'ny anaran'ny tompo ry havako, fa voavela ny elikareo midy eran'ny tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo, sy voasarina ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy ary tsy misy fitaka ny fanahy. Dia ataontsika ny hira voalahatra. Iombona amin'izao vavaka fangatahana izao sika ry havana, vavaka isika. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fahasoavanao, fa manatrika anay mandrakariva ianao amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra, izay manambara ny sitraponao. Rehefa miaiky sy ny bebaka izay dia toloranao ny famelan-keloka, ary sokafanao ny lanitrao ahafahanay mangataka ny fitahiana manana ambiampy eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izahay fa Andriamanitra mandany firaisan-kina tokoa ianao raha miseho miavinavina izahay. Koa ankehitriny dia mitondram-bavaka izahay Tompo ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara, izay tsarovana amin'ity andro anio ity izany fiombonana izany. Ampianaro izahay andiny tena, indrindra fa ny mpitarika eo anivony FJKM sy ny Loterana amin'izany fiombonana izany, mba hifampitantana amin'izay ahafahana mampandroso ny fanjakanao Andriamanitra tokoa. Mitondram-bavaka no ihany koa izahay ary mangataka eo anatrehanao ny amin'ny fiombonana izay tondra fanoherana eo amin'ny fiainana kristianina, fanoherana ny sitraponao, indrindra fa manoloana ny franc-maçonnerie izay iainanay amin'izao taonjato izao. Ampianaro toloro ny fanahinao masina izay, ahafahanay miala amin'ireny fiombonana izay mikendry ny anapotika ny famonjena izay efa namonjenao anay. Ampianaro izay toloro saina fanay masina ny amin'ireo fikambanana maro samihafa, indrindra fa ny zanaky ny fiangonana, mba hametra-panontaniana mandrakariva manoloana ny rentirenty izay asehon'izy ireny, mba tsy ho rembony izany fikambanana miafina izany izahay. Mangataka aminao izahay amin'izao fankalazana ny fetiny reny izao, ny reny tokoa izay mampiombona ao anatin'ny tokantrano, dia omenao hery Tompo mba tsy sanatria hiavinavina fa natateraka ny asanao Andriamanitra tokoa. Eto anatrehanao ihany koa izay dia mangataka mahatsiaro fa ny tanjonao amin'izany andavanao ny firaisan-kina tanterahanay zanak'olombelona izany, dia te hamindra fo aminay mandrakariva ianao.
koa mangataka aminao izay tompo, midina aminay mandrakariva ianao mba tsy ahitanay loza, indrindra fa amin'ity firenena ity izay miombona amin'izao fanatanterana ny fifidianana hosolo ny vavan'ny vahoaka izao. Dia mamindrafo aminay tompo amin'izany ary ampianaro izahay, mangataka aminao izay mba hanolontsainanay ianao manoloana izany. Mangataka aminao izahay mba hidinanao aminay mandrakariva amin'ny alalan'ny Andriamanitra telo izay iray, ankalazaina amin'ity alahady ny trinité ity. Ampianaro anay tompo ny zava-miafy ny toetranao Andriamanitra, izay samy manana ny sitrapony kanefa Andriamanitra iray ihany. Ary ampianaro anay fiangonana izany toetranao Andriamanitra trinité izany. Mangataka aminao izahay mba hidina aminay, indrindra ho an'ireo izay manana ny tsy fahasalamana, ireo manana ny olana, mba hoatrehanao mandrakariva ny fiainan'izy ireny tsirairay avy. Mangataka aminao izay ny amin'ny fitezanany zanaka, manoloana ny fanatotoloana ary indrindrindrindra ny fanambadiany mitovy fananahana, mba herovanao anay manoloana izany ka tsy iombona amin'izany firaisana ratsy izany izahay, indrindra fa ny zanaky ny fiangonana. Dia zany izay rehetra mahasoa anay tompo, dia tanterao araka ny habeny indra fonao, fa misy mahatoky izay fa ianao Andriamanitra ilay telo izay iray tokoa dia manana hevitra heverana anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Riavana malala, ndeha ary isika iombona ankehitriny hanambara ny finoantsika ny tompo amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana laharana fahatelo. Fanekem-pinoana laharana fahatelo. Iombona isika manao hoe: minin'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy izany nalala tokana tombontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy ny lalana azy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho, izy no manambara amin'ny fanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay hoety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombo ny finoanay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Hira fa 370 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa no ataontsika dia miroso amin'ny fanoloran-jaza isika. 370 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Fifaliana ho antsika riavana ny mandray ity zaza voateraka ity eto an-tranon'Andriamanitra dia Ramanankonenana Emma Chopin. Izany dia noho ny fanindrininy Ray aman-dreny te hisaotra an'Andriamanitra tompony fahavelomana sy te handray fampaherezana eto anatrehantsika fiangonana mba tomombana ny fitaizana atao amin'ny zaza. Dia miarabanareo izahay, arabaina nomen'Andriamanitra ny fara, fa hoy ny teny avy amin'ny soratra masina, fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo, nankinina taminao hatrany am-boka aho, hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitro ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy
mba hatolotra ny tompo koa atolotro ho an' Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an' Jehovah izy. Ivavaka isika. Raha eo misaotranao zahay noho ny fanolorany ray aman-dreny ity zaza eto anatrehanao ary mankasitraka indrindranao noho ny famindraponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby araka ny fanekenao. Vavolombelony zany ity fianakaviana ity ka miara-miompifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao. Ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no nampiditra ity zaza ity hanampisan'ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Koa meteza raha io hitahany ray aman-dreny sy ny mpikarakara ianao azahoany hery atontosany ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ity zaza ity. Ampanjakao amin'ny tokantranonyity fianakaviana ity ny teny sy ny fihetsika mba mpitiavana mba hatsapan'ny zaza ny fitiavan'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainany andavanandro. Toa ny fanahy mazoto ny ray aman-dreny mba azahoany manolotra ity zaza ity ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety zany. Ity zaza ity koa ne tompo tsy injovy na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankinina eo ampelantananao ny androny manontolo mba izorany amin'ny fahatahorana anao. Dia voazisan'andro koa ny herin'ny fiangonana azahoany mampita amin'ny zanaka sy ny taranaka mifandimby ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao entinay mangataka izany. Amen. Noho ny fahatanterahan'ny fanolorana zaza dia miarahaba anareo ray aman-dreny ny fiangonana. Ento ity zaza ity katarivo hitombo saina sy tena eo anatrehan'Andriamanitra ary androso fitia ao amin'Andriamanitra sy ny olona mandrakariva. Ary aoka hiomana ianareo ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Amen. Zao dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharahany fiangonana isika dia mangataka ny tompon'andraikitra nambara izany. Miarahaba antsika mpianakavin'ny finoana natratry ny andro anio ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Salamo 7:20 ny andininy fahenina eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra andro lava ao. Amen. Dia miaraba manokana antsika rehetra ihany koa natratry ny andro anio ary dia mirary fety sambatra feno fifaliana ho antsika rehetra. Tozandray vaovao ray izao marain'izao.
Vaovao avy any ivelany. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Antananarivo, fileovana tsara honenana, fitandremana tsara honenana, fiaraha-mivavaka Ampaibe. Ho an'ny mpitandrina sy ny mpiara-miasa ary kristianina rehetra ao amin'ny chapelle militaire Ampaibe, antony fanasana. Fifaliana ho anay pastora sy komity ary kristianina rehetra eto amin'ny fiaraha-mivavaka FLM Ampaibe no manasa antsika rehetra mba hanotrina anay amin'ny concert évangélika iarahana amin'ny bodo izay ho atao tolo-tanana ho amin'ny ezaka hividianana tany anorenana fiangonana FLM. Izany dia atao ny asabotsy raijona manomboka amin'ny rora tolakandro eto amin'ny chapelle militaire Ampaibe. Ny vidim-pidirana dia natao mirary mba hafahandrehetra mijery izany, ary amidy izany eo an-tokotanin'ny fiangonana amin'ny andron'ny fampisehoana. Tongava maro tompoko fa ny adidy atao amin'Andriamanitra ho vita ary ny fahafinaretana ho azoko dia misaotra indrindranareo amin'ny anaran'i Jesoa. Manao sony izany ny mpitarika Tovimanana Chrétien ary ny mpitondra ny fitandremana Randriana Solo Janot. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Entanina isika fiangonana manontolo amin'ny fanohanana ireo mpitandrina mpizadrara sy pasteur Daniela izay zanaky ny fiangonana amin'ny soutenance sy famoahana azy ireo izay ho tanterahana amin'ny volana Jona sy volana Jolay. Avy amin'ny sampana VFL, fankalazana ny 15 taona ny VFL, ilazana izay olona nanao commande na polo sy t-shirt mba haka izany any amin'ny Madame Voangy VFL. Ilazana ihany koa isika rehetra fa efa mivoaka ny valopy ho amin'ny fraisan'ny fankalazana ny 15 taona izay ho tanterahana ny Alahady 7 Jona ho avy izao. Ho avy izarezanany amintsika ny mpikambana. Ho zaraina ao amin'ny akany ambany ny gâteau fête des mères ho an'ireo rehetra izay nanjifa ny tapakila mahakasika izany. Ny didipotra faobe kosa dia atao ny sabotsy ray jona ao amin'ny sosol ka manomboka amin'ny 10 ora maraina ny fanompom-pivavahana. Avy amin'ny sampana sekoly Alahady, miverina ny ratsana taniketsa anio ariva amin'ny 3 ora tolakandro. Avy amin'ny sampana tanora, miarabantsika mpianakavin'ny finoana, manentana antsika fiangonana izay sampana tanora fa isy ny randonnée ho karakarainay ny sabotsy 15 volana Jona ho avy izao. Koa isika izay vonina anao izany randonnée izany dia angatahana isoratra anarana any amin'ny sampana tanora manomboka izao mba hanaovana ny fandaminana. Avy amin'ny Safif, Alahady faefatra anio koa misy ny asa sy fampaherezana aorian'ny fanompom-pivavahana. Asanay ihany koa isika mpino-drehetra fa misy maraim-baovao isaky ny talata, zoma, sabotsy izay miditra amin'ny 9 ora maraina. Misy ihany koa ny fotoam-pifoazana ny alarobia manomboka amin'ny 4 ora tolakandro. Misy ihany koa ny tafika masina anatiny izay karakarain'ny Safifa atao isaky ny sabotsy maraina, koa izay maniry handray izany dia manantona ny biraon'ny sampana. Dia toy izay indray avana vaovao iray ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Amin'ny anaran'ny sampana sekoly Alahady no hijoronay mianadahatena eto androany. Dia ampitiavana no angatahanay ny renim-pianakaviana rehetra manatrika ato am-piangonana mba hitsangana 2 minitra fotsiny tompoka azafady indrindra. Dia misaotra anareo rehetra izay avy ato amin'ny sekoly Alahady miombona amin'ny zanaka rehetra sy ny raim-pianakaviana rehetra, dia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa misy anareo. Dia entinay araka izany hiarabananareo ilay fiaraban'ny anjely malaza manao hoe arahaba ary ilay nasoavina ny tompo mombanao. Dia ampiarahanay manokana izy amin'ity taona ity amin'ilay ao amin'ny Deutéronomie 7:30. Ny tapany faharoa amin'ny andininy 5:20 manao hoe ary famatra amin'ny andronao ane ny fiadananao. Mankasitraka antsika dia afaka mipetraka isika.
misy fandaminana kely tahaka an'izao satria fetin'ireny androany. Misy ireo zanakitsika avy ao amin'ny sampana sekoly alahady, iarahaba sy anao tsenjery. Dia misy fandaminana ihany koa eto izay fanolorana fotsiny fa ny filoha-lefitry ny sampana no hitondrantsika ao anatin'izay fandaminana izay. Saotra tompoko. Amin'ny fetin'ireny androany dia ataontsika miavaka ny fankalazana anazy, dia hitsangana isika zanaka sy ny ray rehetra izay manatrika eto amin'ity toerana ity hivavaka ho azy ireo. Hitsangantsika tompoko. Hivavaka ary sika. Andriamanitra ray eo, misaotra anao izahay fa mbola nomenao izao fotoana izao, anamarianay ny fankalazana ny fetin'ireny, ny irarianay sy angatanay ho azy ireo anie dia mba hita fity eo anatrehanao manjakariva izy ireo. Ireo reny tsy salama rehetra tompo, na eto an-toerana na tsy manatrika eto, dia omeo fahasalamana feno mba ahafahany mikarakara tokantrano. Misy ireo reny tojo olana, saribahana, arabola, ara-panambadiana amin'ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka, amin'ny fiarahamonina sy ny maro samihafa. Andriamanitra tompony zavatra rehetra ianao, ka mangataka anao izahay meo anazy ny vahaolana, meo azy ny fanahinao masina hiatrehany izany olana izany, ka mba hivany olana izy ireo miaraka aminao Andriamanitra ray araka ny sitraponao irery ihany. Misy ireo reny izay efa misaobady ka mamelona ireo zanany, efa niteny azy ireo ianao fa tsy hamela azy ireo irery ianao fa momba azy ireo mandrakariva. Atao fitsapana anie Andriamanitra ny fanatrehanao azy ireo, izay rehetra mahasoa azy ireo anie tompo, na eto an-toerana na any an-trano n'aiza n'aiza misy azy ireo, dia ny fahasoavanao no amenao azy rehetra amin'ny anaran-tsoanao ry Jesosy Kristy, ilay be fitiavana no angatana izany vavaka izany. Misaotra ray eo. Amen. Afaka mipetraka ny ray rehetra sy ny zanaka. Androany ihany konkoa dia izay zanaka dia nolotra tsy anjery, tononkalo hira ho anareo reny rehetra, ka mangataka ny ireo sampana sekoly alahady izay efa niomana amin'izany mba ho ety aloha anao tsy anjery ho an'ny reny rehetra. C'est toi, maman adorée, c'est toi qui fais les faits, c'est toi qui fais mon bonheur. Je t'aime de tout mon cœur. Bonne fête, maman chérie. Bonne fête, maman chérie, pour le câlin et bisous pour toi. Neny malala ny zava-drehetra eto an-tany, mety simba ary koa mety lany, afa-tsy naman'izany ny fitiavaneniko ihany. Ory neny malala ho ela velona ane ianao, fa ny foky tsy manan-tsahala hoentiko mity ianao. Fetinao anio neny, fety tena kely, fa ny fonay vaventy ka daony tena mety.
Arabe ny ianao roneny nahatratra ny fetinao tsy adinono satria ianao manam-pinono. Bonne fête maman, je t'aime tant, j'ai cueilli quelques fleurs tout au fond de mon cœur. J'en ai fait un bouquet qui ne fane jamais. Bonne fête maman, je t'aime tant. Elle est mon âme, elle est mon cœur, elle est ma flamme, mon bonheur et celle qui m'a donné la vie. Elle fait partie de moi. Elle est mon sang, elle est mes yeux, elle est mon ange, mon demi-dieu et celle qui m'a donné la vie. Elle fait partie de moi. Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde. Ma raison d'être, ma raison de vivre. Près d'elle je serai jusqu'à la dernière seconde. C'est toi que j'aime à l'infini. Elle est mon ombre, elle est ma voix, elle est mon or, elle est ma foi. Et celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi. Elle est ma chance, elle est mon souffle, mon existence, c'est plus que tout. C'est qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi. Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde. Ma raison d'être, ma raison de vivre. Près d'elle je serai jusqu'à la dernière seconde. C'est toi que j'aime à l'infini. Je t'aime maman. Hitantsika amin'izany fa tena manandanja be ho an'ny zanaka ny reny dia mirary soa any reny rehetra. Hitsangana ihany koa ny sampana sekoly alahady rehetra mbola hanolotra hira anankiray izahay ho an'ny reny rehetra eto an-toerana.
mipetraka daholo ny kisy. Amin'ny mahafatsiarovana ihany koa dia rariny sitrany raha nolotra fanomezana hita maso ho anareo reny zay tonga eto ka mangataka mpanajana ihany konkoa anareo reny solo tena amin'ny fiangonana mba androso etỳ anoloana i pasteur Daniela, vadin'ny pasteur Mikael Rakotsafy, vadin'ny pasteur Xavier, vadin'ny pasteur Tahina, vadin'ny pasteur avy any Manjakandriana, azafady tompoko, pasteur Mahery, azafady tompoko, ary ihany konkoa ny vadin'ny filohan'ny fiangonana dia ny vadin'ny pasteur Salo, azafady adino, miala tsiny indrindra tompoko, dia ny maraina renim-pian'ny sampana sekoly Alahady. Ho an'ireo izay tsy eto toerana kosa dia afaka miakatra eto ihany ny zanany na ny vadiny anjay izany fanomezana izany ho azy ireo. Ary tsy adino ihany konkoa ianareo reny izay manatrika eto toerana, angatanay mpanajana ihany konkoa nareo mba hitsangana eny amin'ny toerana dia misy fanomezana avy aty amin'ny sampana sekoly Alahady ho anareo reny rehetra ho fahatsiarovana ny andro anio. Pasteur Salo, afaka rehefa pasteur Salo le anjaran'ny vadin'ny pasteur Salo.
famarana izao fotoana izao dia mangataka ny ray aman-dreny mitanjana mba hitondra mbavaka ho an'ireny rehetra ary hitondra ametsotrano azy ireo ihany koa. Ivavaka ary sika. Andriamanitra raina io, midiranao zay mankalazanao misaotranao satria aho menao fotoana izahay atsiarovanay ny reny. Fantatray fa sarobidy loatra ny adidy napetrakao iantsoroany ary izy ihany koa no nofidinao ho loharanon'ny fiainana, ho loharanon'ny fahavelomana ary nampisy ny olombelona rehetra ety ambonin'ny tany. Fifaliana lehibe ho anay ny fananana ny reny ary izany no mahatonga ny fiangonana sy ny sampana rehetra ao anatiny mahatsiaro manokana mivavaka ho an'ny reny rehetra amin'ity andro ity. Petraka eo am-pelatananao ny reny, manoloana ny adidy maro samihafa izay tsy maintsy antsoroa, ny fiazakazahana amin'ny fiahina sy ny fikarakarana ny tokantrano, ny asa maro samihafa, eny izay rehetra tsy maintsy eritreretina ho fanasoavana ny ankohonana. Ianao aneno ahatanteraka izany. Omeo hery mandrakariva izy, ataovy tsarony sy tsapana, fa ianao no momba azy amin'ireny rehetrareny. Mivavaka ho azy zahay. Omeo azy mandrakariva ny fifaliana, ny fiadanam-po ao anatin'ny tokantrano, eo anivon'ny ankohonana. Miariary eo anatrehanao, ny asarotro ny adidiny reny manoloana ny olana maro samihafa izay mety mitranga ao anatin'ny tokantrano. Mivavaka izahay ho an'ny reny. Omeo azy ny androso mandrakariva amin'ny finoana mba ahafahany mitarika ny ankohonana ho ao aminao Jesosy Kristy, ho amin'ny finoana anao Jesosy Kristy, satria izany no antom-pisinay ary zany no antony mbola mindranao fo aminay tsirairay. Mivavaka izahay, manana ny faniriany reny, manana ny fikasana tsara ao anatiny ho an'ny tenany manokana, ho an'ny ankohonana. Tompo, ianao ane no ahatanteraka izany. Mivavaka izahay ho an'ireo reny izay ao anatin'ny olana, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny zavatsarotra amin'ity ora sy fotoana ity. Tsy mba afaka nankalaza sy ny faly tahaka ny reny rehetra na dia nomenao izao fotoana izao aza. Tompo, mamangy azy reny, sitranony aretina, afaho amin'ny fatorana izy, ny irina sy angatahanay aminao, ianao aneno hitsimbina manokana azy reny mba hananany fifaliana ao aminao, dia ny fifaliana tanteraka hananany fiadanana avy aminao. Petraka eo am-pelatananao ny momba ny reny rehetra, na aiza misy azy, na inona ny adidy antsoroany, na ao anatin'ny tokantrano, eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiangonana, ianao ane homba azy reny. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anononany ny vavakay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika natanteraka ny fotoam-pankalazana androany inonay fa nahazo avokoa ny reny rehetra tato anatin'ity trano fiangonana ity, nahazo fahatsiarovana kely, tena kely, fa ny fonay manolotra azy no mameno azy. Maro-pahatsiarovana hoy izay tamin'ity taon'ity tena nataonay mihitsy mba ho zavatra azonareo raisina isan'andro dia hitanareo isan'andro. Ny antony dia mba ahatsiarovanareo anay sampana sekoly alahady ihany koa, na ny mpianatra na ny mpampianatra na ny tompona andraikitra isan-karazany, dia mba ho tsaroanareo ambavaka isan'andro ane
izahay sampana sekoly alahady dia mankasitraka ny ray aman-dreny mpitandrina ihany koa ny amin'ny vavaka sy ny tsotra any dia sotranareo ray aman-dreny atanivon'ny fiangonana dia mirary sondrindra to. miala tsiny raha mandray fitenenana kely za ngamba ny antitra indrindra eto raha aminay reny misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay manana anareo miarahaba manome voninahitra tondram-bavaka zany rehetra zany dia noho ny fahasoavana ho antsika tsirairay avy ho antsika rehetra tsy hainy tsy hisaotra anareo na aminareo fitiavana na nyloran'ireo zavatra ny sampana sekoly alahady no nanao tsy enjery ny sampana tsirairay no nanao izay natolony fa itsika rehetra ihany koa niara-ny ombom-po amin'ny fitiavana sy ny fiarabananay nareo aby ny ampitoeraneny sy izay rehetra ny ambony dia ho voninahitra Andriamanitra irery ihany any izay rehetra nataontsika ary ny firaisan-tsaintsika dia engane mba ho firaisan-tsaina manaraka ny sitrapon'Andriamanitra araka izay voalaza teo dia hitondra fahasoavana ho antsika tsirairay avy. Andriamanitra ny fiadanana anie ho aminareo rehetra any amin'ny tokantranonareo rehetra manaova fety samotra ho an'ny fety reny rehetra. Misaotra indrindra tompoko. Andriamanitra isika afaka nanatanteraka ny fiarabana ny reny mirary ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny reny rehetra araka nambara tamintsika teo misy ireo mpitandrina mizadra raha izay eto amintsika ary ihany koa ny mpitandrina zanaky ny fiangonana izay ivoaka amin'ity taona ity dia raha miandro soa Antoniaina Rova Daniela mangataka ny pastera hitsangana itsy aloha izy dia voatendry any amin'ny synodam-paritany aloatra Chrome rafidinirina maheritiana mpitandrina sy ny vadiny mangataka ny Ramatomba hitsangana ity zareo dia voatendry any amin'ny synodam-paritany Kristy fanantenantsika Tomasina Atsimo any amin'ny faritry Vatomandry Manoro any zany ilay synodam-paritany manaraka Tsarazara Xavier mivady zareo dia voatendry any amin'ny synodam-paritany Ambatondrazaka vaovao misaotra an'Andriamanitra isika noho ny amin'ny fidianan'Andriamanitra reo azy ary misaotra an'Andriamanitra ihany koa
ny nafahan'izy ireo miara-niombona tamintsika eto ary manatanteraka ny asa fanompoana miaraka amintsika. Manoloana izany famaranana ny fiomanana izany a dia misy fandaniana maro samihafa tsy maintsy ilaina ao anatin'izany, dia anisan'ireny a ny fanohanana mpahabe maso ny lahatsoratra famaranana. Ao anatin'izany ihany koa ny famoahana eny Antsahamanitra moa ny mahazatra fa miandry ny fandaminana arak'izay ataon'ny foibe FJKM isika, ka ao anatin'izany araka ny fanaontsika dia manentana antsika fiangonana hanampy azy ireo arak'izay zakantsika ary hoatolontsika amin'ny fitiavana zany mba hahafahan'izy ireo miatrika ny fanohanana mpahabe maso ny lahatsoratra famaranana amin'ny fifaliana sy ny famoahana azy ireo ahafahany iroso sy amonjy ny toerana izay hanendrena azy any amin'ny synodam-paritany. Entanina zany tsika tsirairay arak'izay azontsika atao dia afaka manatona azy ireo tsirairay tsika ny amin'ny fandaminana sy ny amin'izay azontsika atolotra ho azy ireo. Aleo ary vavaka ho azy ireo isika. Andriamanitra tompona io, misaotra anao zay noho ny amin'ny fitiavanao, mijoro manoloana ny fiangonana ireto mpanomponao izay nofidinao, niara-niasa tamin'ny fiangonana teto ary noho ny amin'ny fitantananao ny fiainan'izy ireo, ianao no nitahiry azy sy nampaharitra azy tamin'ny fianarana sy fiomanana ho mpitandrina. Ankehitriny dia mivavaka ho azy ireo zahay, meo azy ireo mandrakariva ny fahafenoan'ny fananao masina, an'olon-tsaina, fahendrena, fahazavan-tsaina entiny manatanteraka ny asa fikaroana, ahafahana ihany koa indrindraindrindra manao ny fanohanana mpahabe maso ny asa fikaroana. Tompo, apetraka eo am-pelantananao ihany koa ny fiomanan'izy ireo hiatrika ny andro lehibe dia ny famoahana azy ireo zany. Manoloana ny zavatra maro samihafa izay tsy maintsy ilaina, ianao ane no ahatomombana izany, ianao no hamangy ny fiangonana arak'izay azo ny tsirairay atao ahafahan'izy ireo manolotra ary indrindra ho fifaliana sy fiadanana ho an'ny mpanomponao. Petraka eo am-pelantananao ny fiazakazahana maro samihafa tsy maintsy tanterahan'izy ireo, ianao ane ho ao amin'izy ireo mandrakariva. Ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Afaka miverina amin'ny toerana. Izao dia tonga amin'ny fotoanan'ny ankatoka isika. Ivavaka isika. Andriamanitra tompona io, iomana amin'ny firaisana latabatra aminao indray zahay amin'ny heriny anio. Ny angatahanay aminao, aoka ianao no hampianatra anay, ianao no ho ao anatinay, ahaizanay miona amin'ny teninao indray ankehitriny. Ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Koritianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha efatra ambin'ny folo. Koritianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha efatra ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Farany rahalahy, mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Ny olona masina rehetra manao velomanareo. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.
amen. Araka ny voasoratra eto farany mamarana n'ilay taratasy i Paoly apôstôly. Anisan'ny niafatra izay nataony eo amin'ny 1:12 dia le hoe aoka ho tanteraka ianareo. Dikan'le hoe aoka ho tanteraka ianareo dia zao hoe miorena tsara amin'ny finoana, miorena tsara amin'ny finoana, mifandraisa tsara amin'ny Kristy. Satria ny fiangonana tao Korinto nanoloana n'ilay tsy fitovian-kevitra, ny fitsitokotokoana izay nisy tao amin'ilay fiangonana dia niozongozona ny finoan'ny olona. Ary eo no ampianaran'ny soratra masina antsika hoe ay rehefa velona ny tsy fitovian-kevitra mitranga ao anatin'ny fiangonana ny fitsitokotokoana tsy misy firaisan-tsaina dia miozongozona ny finoan'ny olona any Kristy. Ary zay nahatonga ny Paoly apôstôly ny teny eto hoe aoka ho tanteraka ianareo, aoka olona lehibe amin'ny finoana amin'izay ianareo, aoka olona matanjaka ara-pinoana ianareo. Fa ny olona matanjaka ara-pinoana dia tsy voazongozona ny finoany na inona ny zavatra mitranga. Eo ary tsika ry havana, raha iombona latabatra amin'ny Kristy isika dia tsy maintsy manamafy ny finoantsika. Ka na inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, na inona ny olana atrehintsika, miambaran'ny soratra masina hoe mila manana finoana, mila mafiorina ny finoantsika any Kristy. Zavatra faharoa eo amin'ny 12:12. Andao iarahantsika rehetra mamaky io 12:12 io amin'ny anaran'ny Tompo. Ifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Fomba fanao teo amin'ny firenena tranainy na tamin'ny jiosy hatrany amin'ny andron'ny Hebreo dia rehefa miona na rehefa isaraka dia mifanoroka. Ary mifanoroka io mifanoroka takolaka indray mandeha ihany. Ary ny lehilahy dia manoroka lehilahy, ny vehivavy manoroka vehivavy. Tamin'ny jiosy zany tsisy an'izany hoe lehilahy sy vehivavy mifanoroka amin'ny takolaka zany, tsy teny isy an'izany satria sarotiny amin'izany izy. Tsy resantsika betsaka fa ny ampianaran'ny soratra masina eto dia zao hoe mariky ny fiombonana, mariky ny fifanekekezana, mariky ny fitiavana teo amin'ny samy mpianakavin'ny finoana ilay fanoroana masina. Ary zay no nahatonga azy teo amin'ny jiosy, indrindra teo amin'ny fiangonana voalohany. Ny fiangonana voalohany dia mialohan'ny handray ny fanasan'ny Tompo, samy mipetraka amin'ny seza tahaka zao dia mifanoroka aloha. Mifanoroka dia milaza hoe isika dia miombona tsara, isika dia tsy manana olana, isika dia tsy miady. Zay vao hiatrika an'ilay latabatra masina, mariky ny fiombonana. Mialohany ny atrehantsika ny latabatra masina zany dia ampianaran'ny soratra masina antsika hoe mila miombona tsara amin'ny namantsika isika. Ary zay ny dikan'le hoe mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Dikan'io dia hoe ataovy tsara ny fifandraisanareo. Satria tsika koa no firenena tatsinanana, zay mahatonga tsika manana an'ilay fomba fitenenana hoe lasa tsy nanao veloma namantezitra. Ary zay no ampianarina eto hoe aoka tsy hisy olona na iray aza mialohany hiatrehana ny fanasan'ny Tompo, mialohany hiatrehana ny latabatra masina, aoka tsy hisy olona na iray aza manana lahelo amin'ny namany na manana ady amin'ny namany. Mialohan'ny fanasan'ny Tompo zany dia tokony vita ny fihavanana, ary tsy misy tezitra intsony, ary tsy misy olona malahelo rehefa hiatrika ny fanasan'ny Tompo isika. Ampianaran'ny soratra masina antsika ary mialohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny Tompo dia izao: mila miombona amin'ny Kristy isika amin'ny alalan'ny
finoana mila mafiorina ny finoantsika ary ny faharoa dia zao hoe mila miombona isika mila mifankaty tsara isika satria ny fanasan'ny tompo mampiombona atsika amin'i Kristy isika ihany koa dia tsy maintsy miombona ho amintsika ne izany teny izany mba hahafahantsika miombona latabatra amin'ny tompo amin'ny fifaliana sy amin'ny fahasoavana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Ivavaka isika. Andriamanitra tomponay io mideranao zahay mankalazanao misaotranao zahay satria ampianarinao izahay aoka izay tsirairay samy hanana fiombonana marina aminao Jesosy Kristy na dia eo aza ny olana maro samihafa izay mety hitranga eo amin'ny fiainanay na dia eo aza ny tsy fitovian-kevitra eny izay rehetra mety maizy azy anay tsirairay tompo ampianaro izahay hiombona aminao Jesosy Kristy sy amin'ny namanay ary apetraka eo am-pelatananao izany fiombonana izany raha misy aminay reto manana lahelo amin'ny namanay manana ady amin'ny namanay ny angatahanay aminao ianao aneno aoka hanadio ny fonay sy ny sainay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mialohan'ny atrehanay ny latabatra masina misaotranao zahay tompo noho ny amin'ny teninao ianao no hampaharitra anay amin'ny fiombonana aminao sy amin'ny fiombonana amin'ny namanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Anatanteraka ny rakitra isika izao. Mangataka ny korala hanao hira ao anatin'izany.
hira fahadimy amby efapolo sy dimanjato ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ataontsika mialohan'ny tsodrano ny andininy fahatelo aorin'ny tsodrano. raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo ho aminareo rehetra neny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.